raha barylay no asoavina ny tompo ho aminao. Izay fiaraban'ny anjely izay no hiarabanantsika rehetra na tratra ity krismasy ity. Ary ity ry havana misy hafatra fohy izay tiako mba ho tsakotsakotsika amin'izao krismasy zao. Indray maka dia nisy nanontany hoe fa ahoana koa zany mpanjaka nefa any an-tranon'omby zany niteraka mba mpanjaka ve zany? Ie, raha olona tsy mahafantatra an'i Jesoa Kristy dia mety ho tafalatsaka amin'izany fisalasalany izany mihitsy. Fa raha mahafantatra ny fiainany, mamaky ny soratra masina, dia ho resy lahatra fa tsy kisendrasendra mihitsy ho tranon'omby io, fa tena tany ny toerana tiany ahaterahana. I Jesoa Kristy mantsy dia olona tena tso-piaina, mpanjaka, Andriamanitra, tompony zavatra rehetra izy, ary anisan'ny olo malaza faratapony mihitsy. Kanefa dia izao hoe tsy mba tia deradera tahaka ny olo malaza amin'izao andro hitantsika zao hoe manana fiara, manana trano, feno volamena, mirentirenti ny akanjo, mamiratra toy ny inona. Tsy izany Jesoa Kristy, fa izy tena tsotra ary tena tsotra. Jereo ny fahaterahany, ny olona mba nampilazana ny amin'ny fahaterahany dia tsy ny mpanjaka, fa rehefa tonga ny anjely dia ny mpiandriondry, le olona farany tsotra ny klasy sosialy ambany mihitsy. Ohatra ny hoe raha ny Madagasikara zany dia ny mpiandriomby no nanambarana ny fahaterahany. Zay le mahatonga ana miteny fa zay mihitsy izy tena tia ny fiainana tsotra io. Dia tahaka izany koa ny toerana izay nahaterahany, Betlehema any Jodia. Misy faminaniana mihitsy mpanambara hoe tena kely zany Betlehema zany, tsy isan'ny tanàna lehibe akory zany, nefa dia tao no tanàna izay nividiany koa ahaterahana. Ny ray aman-dreniny zavatra tsy hoe mpanjaka, hoe andao rangaty Jesoa Kristy ity satria mpanjaka izy atao mipetraka any akibona vehivavy vadina mpanjaka. Tsy izany mihitsy, fa dia izy mivady kely Josefa sy Maria izay mpandrafitra ny Josefa, tsy olona hoe manan-karena be akory, fa dia olona tsotsotra. Zay mihitsy le fiainan'i Jesoa Kristy. Ary rehefa tetỳ ambonin'ny tany izy dia tsy hoe ohatra ny olo malaza amin'izao fotoana izao hoe manana villa, manana 4x4, manana volamena be dia be, manana arena be dia be. Tsy izany izy, fa izy tena le olona tsotra. Ary na ny fitafiany, ny fiainany dia tsotra daholo. Ambaran'ny Baiboly hoe naka endrika mpanompo izy, nefa dia mpanjaka. Olo malaza fa tsy manana trano, olona malaza fa tsy manana fiara, olona malaza fa tsy manana na inona ary zany nambarany. Na dia miambo aolo aza ozy izy, manana trano, fa ny zanak'olona tsy misy na dia nisitrihany lohany aza. Mba fantatrao ve zany? Zany fahatsora-piainan'i Jesoa Kristy zany, mba tsapanao ve zany? Be dia be ny olo malaza amin'izao fotoana izao izay ambara hoe star. Rehefa jerevanao ny teny grika, ny teny hoe fahazavana, amin'ny teny grika dia hoe phos. Ary io teny io dia ny dikany koa dia hoe star, izany hoe kintana. Jesoa Kristy nanambara ny tenany hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao, izao no star ito amin'izao tontolo izao. Ary tena marina zany, tsisy olo malaza mihoatra noho izy. Nefa dia izao star hafa kely ity, tsy ohatra ny star mahazatra, ilay manao akanjo tsara tarehy, manao an'izao, fa tena star tsotra kely any anaty tranon'omby izy niteraka. Dia nefa ny mampalahelo dia izao, itsika dia mangetaheta ny fiainan'ireny star n'izao tontolo izao ireny hoe za raha mba ohatra ny ihany, na ranona rangahy tena mahafinaritra, raha mba ohatra n'iny ny zanako, raha mba ohatra n'iny raha mba ohatra n'izao andray andro any, zany ny mba faniriako. Maniry mafy mihitsy tsika hitovy amin'ireny star n'izao tontolo izao ireny. Zany hoe maniry an'ilay fiainana blingblingy, maniry an'ilay fiainana tena luxe, maniry an'ilay fiainana tena hoe mirentirenty. Zany indraindray no irentsika. Nefa misy star lavitra noho ireny dia Jesoa Kristy izy ny tena tokony arahantsika. Izy ny olona tena mi-inspiré anao indrindra, mi-influencé anao indrindra, tena mahatonga ny fiainanao hiova. Jesoa Kristy ry havana, te hitaonanao androany arao ny fiainany, ataovy modely izy, fiainana tsotra ny azy. Ny krismasy voalohany rehefa tena jerevanao dia krismasy tsotra kely mihitsy. Mba hiverony ahoana izy telo mianaka kely tao anatin'izany tranon'omby zany, ahoana ny fiainany tao, tsotra kely tahaka an'izany.
nefa dia izay mihitsy. Ka izany ny tian'Andriamanitra iainantsika amin'izao fiainana izao. Neny Jesosy Kristy zany ny zavatra tena nahamaika azy dia izy manao hoe ny haniko dia manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra sy mahavita ny asany. Izay ny tena zava-dehibe tamin'ny androm-pahavelomany fa tsy ny anangona vola, ny anangona arena, ny hividy an'izao sy hividy an'izao sy ny anana nyty rehetrarehetra ity, fa tena justa hoe ny hahavita ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahavita ny asany. Ka manahoana tsika? So dia varina amin'ny zavatra isan-karazany tsika fa manana fiainana simple ary havana tahaka ny fiainan'i Jesoa Kristy. Ary angatao mihitsy ho simplicité an'i Jesoa Kristy io mba ao anatintsika. Zany natonga ny Paoly rehefa niteny izy any amin'ny Filipiana 4:2 dia nampianatra izy hoe aoka ao aminareo izao saina izao. Zany hoe aoka mba hanana toe-tsaina tahaka an'izao nareo izay tao amin'ny Kristy Jesoa koa izy. Fa na dia nanana endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa nofohanany ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy ambony ny anarana rehetra. Ka amin'ny anarany no andolian'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany sy any anken'ny lela rehetra fa Jesoa Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Aoka ao aminareo zany sain'i Jesoa Kristy zany. Andao hianatra an'i Jesoa Kristy tsika. Tsy maninona mihitsy raha ohatra ka hoe tsotsotra ny noelinao, raha tsotsotra ny fiainanao. Mety fiainana tena hoe fiainana ambanivohitra kely, tsisy mahalala akory, tsisy hoe kilalao be, sakafo be, bûche de Noël sy ny rehetrarehetra, tsy maninona mihitsy zany. Fiainana tsotsotra ny fiainan'i Jesoa Kristy aza ataonao mahagaga anao zany. Ny zava-dehibe fotsiny dia izao hoe vitanao ny sitrapon'Andriamanitra, vitanao ny asan'Andriamanitra. Miara-maty daholy maty daholy ihany ilay olona rehetrarehetra nena tamin'ny andron'i Jesoa Kristy, nisy olona manan-karembe tao sy ny rehetrarehetra fa izao hoe aiza daholy reny rehetrarehetra reny. Ka ianao koa, izaho koa, tsy nitondrana inona teto isika, aza faly manangona sy variana manangona sy faly mitady eto fotsiny fa mandalo izao fiainana izao. Tadidio Jesoa Kristy, jereo izy, mpanjino ny fiainany dia manaraha azy. Ataovy any aminao, ataovy ao amiko izany toe-tsaina izany hoe Tompo, ampianaro aho mba hanana ilay fanetretenanao, andeha amin'ny fiainana tsotra, tsy hitady voninahitra na hitady dera na hitady toerana na hitady nitiratra eto amin'ity zao tontolo izao ity fa hanana fiainana tsotra manao ny sitraponao. Izay ny zava-dehibe indrindra. Mety misy ihany olona apetraka Andriamanitra amin'ny toerana ambony omeny ny zavatra samihafa, fanomezana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany fa tsy zavatra natao ho tadiavina sy ho fikirina mafy. Fa rehefa nomeny an'izany ianao dia vao maika sarotra ny midina fa nefa dia izao mahaiza manetry tena. Jesoa ny lehibe indrindra. Izy ara-mpanjaka tany an-tranomba niteraka ka aza mba mirehareha, aza mba miavonavona amin'izao andro ankehitriny izao. Izay hafatra izay no tiako ampianarina antsika amin'ity anio ity hoe jereo ny fanetretenan'i Jesoa Kristy dia tsy maninona mihitsy na tsy manana trano azy ianao, na tsy manana tany azy ianao, na tsy manana fiara azy ianao, na tsy manana na inona azy ianao fa zany ilay tsy fiainan'i Jesoa Kristy nefa dia fiainana tena hoe nanome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainany, fiainana tena hoe niavaka ny fiainany mihoatra noho ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany. Ka itsika Jesoa no stara, izy no arahantsika, izy no mi-influencer ny fiainantsika, andeha ataontsika izay rehetra nataony. Ity hira anankiray ity no amaranako azy, hira izay mirary anao nahatratra izao Krismasy izao, nefa dia mampianatra mihitsy koa ao anatin'ny tononkira manao hoe Jesoa Kristy ozy dia na dia mpanjaka aza tsy tonga ny siosio ny rentirenty fa tena tonga tamin'ny fanetretena. Dia mba ho tahaka izany koa isika rehetra amin'izao fiainantsika izao, manana simplicité na amin'ny fomba fitafy na amin'ny fomba fiteny na amin'ny zavatra rehetrarehetra fa izany ny Jesoa Kristy izay arahantsika. Dia Mirary Krismasy sambatra ho antsika rehetra dia ho an'Andriamanitra mivoninahitra. Amen. Power, glory, splendor,
that is what you left for me. You traded your throne for a little manger from Almighty God. You left your identity to be a little baby like I used to be. You didn't show up in a hero's gate. You did not enter from a golden gate. You came to change the rules, a king of peace that no one was. So me and mine, we celebrate Christmas. I know my heart has never been ready to welcome you there with all its mess and sin. But then you whisper, I am here to save you, not to judge you. So let me just come in. Father so loved you, that's why I'm here. You didn't show up in a hero's cave. You did not enter from a golden gate. You came to change the rules, King of peace that no one was. So me and mine, we celebrate Christmas. For God so loved the world that He sent His Son, and must be love for you and me on this memorable day that we can celebrate Christmas. You didn't show up in a hero's gate. You did not enter from a golden gate. You came to change the rules, a king of peace that no one was. So me and mine, we celebrate Christmas. So came to change the rules, a king of peace that no one was. So me and mine, we celebrate Christmas.